Fa mbola iresaka an'izay toetry ny andro izay hatrany kosa isika efa hita fa mafana tanteraka ny andro amin'izao fotoana izao. Tato ato anefa dia hita fa noho ny toetry ny andro izay dia misy ny fiakanjo izay hita somary miavaka eto an-drenivohitra. Volana Oktobra efa ao anatin'ny vanim-potoana ny lohataona isika eto Madagasikara, arakaraka ny toetr'andro ny fomba fitafin'ny olona. Eto an-drenivohitra, tsikaritra tato ato efa mamoaka ireo lamba fanao amin'ny andro mafana ny mponina. Maro ireo vehivavy no misafidiny manao akanjo maivana sy fohy miaraka amin'ny kapa. Mijanika be ingabe masoandro ka maro ireo olona na lehilahy indrindra ny andriambavilanitra no manao satroka sy solomaso hiarovana ny tarehy. Raha ny nambaran'ny mpivarotra kapa sy satroka dia maherin'ny 20 isan'andro ny lafin'izy ireo amin'ny kapa, raha 10 kosa ny satroka. Kapa satroka zao mandeha amin'izao andro mafana zao. Kapa satroka kapa eo amin'ny 20, satroka eo amin'ny 10 zany. Taloha afa patron zay tenenin'izay fa zao fiainana afa misarotra ny olona anaty fidiran'ny mpianatra. Tapitratra izany ny ririnina sy ny andro mangatsiaka sy ny fita fimafana. Fa ingabe masoandro sy ny hafanana indray izao no atrehany.